De resaka kely ndray nikan'ilay tovolahy tany Tomasina, ilay tovolahy zay tratra ny fitsaram-bahoaka diso, zany hoe tao amin'ny verrerie izy zay, 20 taona ilay tovolahy. Nisy olona sendra nangalatra telefônina raha araky ny version hitako ao Facebook, dia sendra nandalo teo amin'ny toerana io le zalahy io, teo amin'ilay toerana nisy an'ilay fangalana telefônina, dia neverin'ny olona fa naman'ilay mpangalatra kanjo tsy izy fa lasa voadaroka ary maty mihitsy. Fait divers le izy, marina mety hitentsika hoe nanao ve zany zay zavatra rehetra mitrangy etseroa rehetrarehetra dia anaovana resaka daholo. Déjà aloha le zavatra tsy tokony ho banalisena izy. Zay mantsy ny problème rehefa ao anatina situation chaotique ny firenena anankiray dia ny chaos, ny tena zava-doza, ankoatran'le zava-doza efa misy dia le banalisation du désordre. Io zany nitodiako aminareo manam-pahefana rehetrarehetra hoe lasa everina hoe efa piseho zany ka tsy tokony hataitra. Tsy tokony ho banalisena mihitsy ny zavatra ratsy, ary tokony hipetraka amin'ny toeran'le ray aman-dreny maty zanaka foantsika. Fa c'est trop facile de dire hoe non c'est pas un cas isolé fa zavatra efa pitranga raha izay. Fa roa manarakaraka an'izay rehefa mianalize an'le fetsika dia farafakely misy zavatra roa ankoatran'le voalazako teo no azo tsoahana. Voalohany dia ny azo lazaina atao hoe l'échec du système judiciaire malgache, ny tsy fahombiazan'ny système ara-pitsarana malagasy. Satria nahoana? Tellement le vahoaka efa leo hoe zay zavatra raha tonga eo fitsarana dia mipotsapotsaka ho azy fotsiny dia efa likiliko le fiarahamonina, zany hoe efa samy maimbomaimbo raha daholo. Dia rehefa maimbo raha ny olona dia tsy manana réflexe intsony mianaliser fa tonga dia avy hatrany mandeha amina émotion. Ka rehefa émotion no mitondra ny olona dia mitovy amin'ny biby ohatran'ny instinct, dia tonga dia mieritreritra izy manana droit de vie ou de mort. Zany hoe système de défense ahafahany miaro ilay fiarahamonina na miaro ny tenany. Dia misy karazana fomba fisainana ohatrao amin'ilay olona hoe soit moi soit toi, dia aleo tsy maintsy lalo. Donc zany manaitra antsika zay hoe fa maninona tonga amin'izany situation zany ny vahoaka dia satria échec ny système judiciaire. Misy responsabilité nareo eo anivon'ny fitsarana na molavola sy ny taiza. Izy mantsy ane le impunité raha olona sao de veritsika hoe vita mora reny impunité judiciaire reny hoe afaka moramora reny olona nanao ratsy dia kapotsaka. Fa tsy fantatrareo ny effet domino an'iny any amin'ny vahoaka hoe bon, puisque le système judiciaire ne fonctionne pas, handray tanana ny sécurité anay zahay. Nefa ny problème ny vahoaka tsy manana an'ilay capacité sy compétence hitsara raharaha fa tonga dia izay no zavatra vokany. Tsy sanatria hoe manamarina an'ilay vahoaka fa milaza hoe effet an'ilay échec ny système judiciaire no mahatonga an'izany zavatra zany. Ka tokony ho signal d'alarme ho anareo zany fa tsy hoe efa pisy ao zany. Déjà ny fahasahina amin'ny tena zany dia banalisation du mal. Il faut jamais banaliser le mal. Le mal reste le mal et le mal est toujours condamnable. Faharoa, fahatelo manarakaraka an'izay mitodika amintsika vahoaka. Oleretsy izay foana le teneniko hoe raha vao tsy fitsarana amin'ny zavatra anankiray tsika mandeha amin'ny fo dia manimba zavatra fa tsy mandeha amin'ny saina. Raha vao mandeha amin'ny fo dia manimba zavatra. Tsy mijanona amin'iny fitsaram-bahoaka tamin'ilay zalahy tovolahy 20 taona ihany fa na eto amin'ny Tambanjora tserasera tamin'iny affaire-n'ilay vehivavy izay nampisy resaka be iny dia nanao fanehoan-kevitra mihitsy tamin'izay fotoana izay hoe raha tokony tahaka antony dia mila mangatsidoha mandinika ny raha ohatrany fa tsy mandeha amina influence. Satria ny problème indraindray ny système ny mpitsara aza lasa influencer ny Facebook, influencer ny justice de la rue ary influencer ny opinion politique dia maka décision maika fotsiny anaovana bouche-trou. Dia soany fandrika maka jugement anankiray hanomezana fahafaham-po ny tsy fahafaham-po ny vahoaka fa mba hampanginana ny colère populaire.
fa tsy maka décision de justice tsony en fonction ny données réelles. Zany zavatra tena zavatra tsy hoe mety hitranga fa mitranga zany. Nisy expert en justice ny teny anio misy na any France aza hoe ny problème fitsarana ny am'izao fotoana izao dia ny pression populaire no lasa manimba an'ilay fandiniana le dossier. Dia lasa paramètre hafa ivelan'le tena zavatra nisy no handraisana fanapa-kevitra soit paramètre politique satria mandeha nitsindry avy any ambony hoe mila il faut trouver un coupable le plus vite mba hampicalmena vahoaka. De mety misy olona lasa bouc émissaire ao anatin'le affaire izay tsy concerné ao le izy. Tanareo am'izay le hoe lasa zavatra mety hoe ka anankiray fotsiny ny fitarany sy ny vokany lasa tena gangrené ny fiarahamonina ray aman-tony. Donc zany verina am'ilay kahan'ilay tovolahy iny ary mitondra teny fiaraha-miora amin'ny ray aman-dreny sy ny fianakaviana fa tena mafy zany maty anaka zany fa surtout maty amin'ny fahadalan'ny olona zay le fitsaram-bahoaka hagegem-bahoaka ny hagegen'ny vahoaka ny nahafaty an'le zaza. Donc tsy référence misy ny fitsaram-bahoaka fa io ny vokany. Matoa nasiana ny lalàna dia misy antony zany nefa ny problème le lalàna koa aza tsy azon'le vahoaka antenany intsony satria le système judiciaire koa en échec. De lasa manao tsingeriny ratsy eto zany tsika lasa cercle vicieux dia on n'est pas sorti de l'auberge ao zany vaza. De hoaizitsika zany. Donc zany lasa lalànany barofo, lalànan'izay tia atao, samy manao zay tiany atao zany zao eto. Inona ny afaran'izany fa tsy famono eto tsika. Izy io tamin'ny affaire-n'ilay tovolahy tany Tamatavy io. Donc misy aretina lalipaka mila eritreretina ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Ka dia anjaranay manaitra fotsiny réflexion hoe sao de mila dinihina akaikiny amin'izany lahy fa ho lasa lavitra ty zavatra ty ary farany hanimba zavatra be dia be tsy eritreretintsika akory. Misaotra antsika naritra ny antoboko.